Manomboka etontsika dia hiampita ny ampitan-dranomasina iresaka ny baolina kitra ireo mpilalao malagasy izay mila ravinahitra any ivelany any ny tena ho resahantsika misimisy manomboka eto ka hanomboantsika azy ara dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny débat kely sy dafe satria izy mirahalahy reto dia ny iray ekipa samy nandray anjara tamin'ny fananany RNS na ireo feonam-piara-panatanjahantena ho an'ny malagasy monina sy miasa any ivelany izany any Europa ny maromarina koa ka dia iresadresaka amintsika amin'ny tiariva ity débat kely sy dafe makasika izay resaka baolina kitra indrindra ny Bariany Madagasikara izay. Dafe aiza ho aiza dafe amin'izao amin'ny resaka baolina kitra eto Frantsa. Fa miaraban'olo voalohany indrindra amin'izao fotoana angamba mbola milalao tanteraka amin'ny club ny La Flèche CFA 2 plutôt fa manao match foana dia mbola en forme foana. Nanao match amical roa ny ekipa pirenena teto Frantsa. Nanao ahoana ny fahitanao azy sy ny hoavin'ny ekipa malagasy zany? Fahitako azy aloha tena hita hoe mivoatra mandrotsatra antsika. Ao koa ireo joueur efa expérimenté, ao ireo joueur vaovao hita fa mahomby aloha hatreto dia manantena fa mety tsara ny vokatra amin'ity ary mety sûr mety hanao CAN tsika raha toy ilay ezaka. Raha ireny lalao anankiroa hita ireny hitany dafe hoe mbola manana toerana ao anatin'ny ekipa pirenena ianao? Antoerana angamba tsy anano tena misy toerana koa fa misy ny atao hoe coach dia anjaran'ny coach no malala ny tokony ataony asany io dia samy manana ny anjara asany zay fa rehefa ohatra hoe miantso anahy izy dia vonona foana ny rehetrarehetra hoan'ny firenena. Débat kely indroa nanao match amical la préparation ny ekipa pirenena teto Frantsa, niona tamin'ny Kosovo 0-0, niona tamin'ny Togo 0-0. Manao ahoana ny fahitanao ny zava-bitan'ny ekipa tamin'ireo lalao roa ireo? Zava-bitan'ny ekipa zany fahitako anazy somary pozitiva satria na dia teo ary ny défaite contre ny Kosovo dia nanao préparation tsara tsika fa après tsy maintsy misy foana lesika dia misy foana zavatra tsy maintsy amboarina. Tsy natafiditra baolina tsika, inona mbola antony hoe tsy natafidirantsika baolina? Ny antony tsy natafidirana baolina angamba mila mikotrana sy ahoana moa zany mila mikotrana sy mikotrana offensivement. Tanjon'ny malagasy rehetra sy ny andrasan'ny malagasy rehetra dia hoe atonga ny Bariany Madagasikara any amin'ny CAN 2019 raha ho an'ny débat kely manokana azo antoka ve fa mety tonga any amin'izany ny Bariany Madagasikara? Amiko manokana aloha azo antoka satria manana mpilalao matianina maro tsika dia na dia misy any Sénégal ary zay ekipa fantatsika fa mafy Afrika dia mino afa afaka resentsika izy raha ohatra ka manome 100% daholo ny joueur rehetrarehetra. Mbola ilaina ve maka mpilalao any Madagasikara sa hoe le mpilalao reny navondrona teto reny dia efa mety avy atonga antsika any amin'ny CAN? Mbola ilaina foana ny mpilalao any Madagasikara na amin'ny CAN na amin'ny rehetrarehetra ka ilaina foana.